Fahasamanana ny safidiny kosa ny tsirairay teo amin'ny fomba hitsenana ny taom-baovao ny aliny faraka amin'ny telopolo ny volana desambra teo. Tao ireo ny safidy ny fety arahana amin'ny fianakaviana. Tao ihany koa ireo ny safidy ny anantona ireny toeram-pilanonana lehibe ireny. Ny akon'ny faran'ny taona teny amin'ny Akanambinitsoa no entina atao anatin'ny fanadihadiana manaraka. Ambiancy tsy lany lanina ny tety amin'ny Akanambinitsoa Talatamaty ny alina raika amin'ny telopolo desambra teo nentina nitsenana ny taona vaovao 2024. Repertoire efa nivolavolaina manokana anomezana fahafampony rehetra no narosiny mpikarakara teto. Etsika roa samihafa no zaraina tamin'ireo efitrano lehibe misa roa misy teto toerana ihany koa no nanamarika ity farany taona ity. Ny gatona tamin'ny 12 alina nisy ny fizarana ny mofomamy sy ny champagne du nouvel an ateto ary dia nahazo ny anjarany avokoa ny tsirairay. Fotoam-pankalazana maro amin'ity taona vaovao ity no mbola anatanterahany ny Akanambinitsoa sy ny Nambinitsa orchestra etsika tsy manam-paharoa entina hitondrana fifaliana sy tsikitsika hatrany araka ny tokony omeny izy ireo.